Miarahaba anao mitsidika ny pejy zava-manahirany vehivavy amin'izao taom-baovaon'ny fiangonana zao dia arabaina antsika kristianina rehetrarehetra tratran'ny taom-baovaon'ny fiangonana ilay atao hoe advento arabaina koa anao mahatratra an'izao fampianarana fahaenina ny vehivavy ao amin'ny baiboly izao. Raha tsy naharaka anao nisy vidéo 10 minitra fohy kely alohan'izao fampianarana izay ataontsika izao anaovana tombana kely an'ireo fianarana rehetrarehetra izay efa vitantsika tao anatin'izay alahady 10 lasa izay izany hoe nianarantsika an'ireo matriarika 5 ao amin'ny baiboly Tamara, Rahaba, Batseba, Rota ary Maria renin'i Jesosy. Dia asiana fifaninanana kely sady fanomezana kristianina zany io ho antsika izay nanaraka ny fampianarana hatramin'izay na ho anao izay izao vao maharaka dia afaka mandray anjara tsara amin'ilay fifaninanana fa azahoana fanomezana krismasy iray etsy ariary amin'ny alahady 12 Desambra. Ka mialohan'ny hirosoantsika amin'ny fampianarana farany izay ataontsika amin'ity taona ity zany satria araka ny efa nilazaiko antsika moa zany hoe sady mpianatra no mitaiza ny zanako dia anatin'ny fanadinana zany izay amin'ity volana Desambra ity somary repotrrepotra be dia asiantsika pause kely ny eto amin'ny pejy izay nahatonga antsika niezaka nandefa fampianarana betsaka indrindra angambany raha tamin'izay enim-bolana ny sokafan'ny pejy izay tamin'ity volana ity satria efa nanomako homana sahady an'io volana Desambra mety ho raikitra amin'ny fanadinana io sady ilaintsika koa zany no somary mba manao fahanginana kely eto amin'ny pejy de temps en temps zany hoe tsy mizara foana ohatran'ny rano araraka ambolongisa zany atsika fa miezaka mizara dia manao tombana dia mba misy fotoana anginana mba tsy hoe very maina fotsiny izay rehetra atao eto fa misy fotoana koa tsika mba andraisana feedback avy amintsika izay mpanaraka ny pejy ao anatin'izay koa moa ilay fotoana hoe anao fanadinana aloha za dia mangataka vavaka amintsika rehetrarehetra anomezan'i Jesosy hery amin'ny tanan'izany fanadinana zany mba hitafaverina soamatsara eto indray antsika aorianan'ny fanadinana hifampizara izay rehetra mahasoa eto amin'ny pejy. Ny vehivavy fahaenina izay ianarantsika zany amin'izao fampianarana mitohy isaky ny alahady ataontsika eto amin'ny pejy momba an'ireo vehivavy ao amin'ny baiboly izao dia Tamara. Miverina amin'ny Tamara indray zany antsika. Ilay Tamara voalohany nianarantsika teto dia ilay Tamara razamben'i Jesosy voalaza any amin'ny Genesis 7:30. Izy moa zany ilay niteraka ny fareza tamin'ny Joda. Fa ny Tamara izay ianarantsika androany dia Tamara hafa koa ny anarana tanim-boanjo mandrakandroany misy ny olona be dia be mitovy anarana fa ohatran'izay koa ny ao amin'ny baiboly. Tamara koa zany ny anaran'ity mpanjaka vavy, princesse, zanaky Davida mpanjaka izay naolany anadany. Zanaky Davida foana koa zany ilay nanolana anazy. Isan'ny tena zavatra mampalahelo mirongatra indrindra any Madagasikara moa amin'izao tatoato ity resaka fanolanana ity. Tsy any amintsika ihany izy io fa tena efa nisy hatramin'izay. Hatramin'ny andron'ny testameta taloha zany dia efa nisy ny fanolanana. Ary tsy hoe ilay zaza zanaky ny mahantra sy ilay sahirana ilay mirenireny fotsiny tsy voara-mason'ny ray aman-dreny reny ihany no voaolana hatramin'izay fa na zanaky ny mpanjaka princesse ao anatin'ny lapan'ny mpanjaka ao anatin'ny tranon'ny anadany aza araka nyity tantaran'ny Tamara ity dia mety ho tratran'ny fanolanana koa. Ary araka ny zava-kendrena eto amin'ny pejy moa zany natao hampandrosoana antsika vehivavy ny pejy dia manao karazana hoe lecture féministe kokoa zany amin'ny fifampizarana fianarana soratra masina izay ataontsika eto dia mikendry hampianatra antsika vehivavy koa zany ity tantaran'ny Tamara ity hoe voizina foana indrindra amintsika vehivavy ilay hoe zay mangina volamena Jehova hiady ianareo ianareo anginy tena misy fotoana ilaina ny fahanginana.
tena tsara ny fahanginana mitondra fiadanana sy mitondra filaminana. Fa tsika vehivavy moa malaza lava lela, be vava, be teny. Dia tena ilaintsika vehivavy ny mahay mamehana io lela sy ny vavantsika io hangina. Fa androany kosa dia ampianatra sy ampirisika antsika zany amin'ny alalan'ity Tamara ity ny mahazava-doza ny fahanginana manoloana ny fanararaotana toy izao. Amin'ny tontolontsika tatsinanana moa indrindrandrindra izay mitovitovy amin'ity tontolo izay nisehoan'ny tantaran'ny fanolanana zanaka mpanjaka ity dia tena hoe mamenatra zany voaolana zany dia asitrisitrika. Tena zay ara-baky teny mihitsy ny zava-nitranga tamin'ny Tamara. Nefa tsy vitan'izay, tena tsy vitan'izay fotsiny fa vao maika loza lavitra noho izay ara noho ny seho noho ny fahanginan'ny Tamara, noho ny fampanginana anazy noho ny fahanginan'ny Davida mpanjaka, nanoloana ny fahitany an'izany fanararaotana nitranga tao amin'ny lapa-panjakana izany ary indrindrandrindra fa niainga avy tamin'ny fahanginany amin'ny Nona izay fototra ny atongavan'ilay fanolanana. Ka amin'ity fampianarana izay ataontsika eto androany ity zany dia mifanaraka indrindra amin'ilay zava-kendren'ny pejy hoe tsy mety intsony ny mangina satria efa tsy rary intsony ny zavatra mahazo antsika vehivavy malagasy. Tsy fanolanana ara-nofo fotsiny fa tena hoe fanolanana n'ilay mahazanak'Andriamanitra no arian'Andriamanitra tahaka ny endriny antsika. Tsy avela miteny ny vavantsika, tsy avela hisafidy ny saintsika, tsy avela hisafidy ny fontsika ao anatin'ny tontolo patriarkaly na tontolo manome lanja ambony indrindra sy manao voalohany foana ny lehilahy sy ny zokiolona. Tsy ratsy sanatria ny rafim-piarahamonina patriarkaly tena mandamina ny fiainan'ny fiarahamonina sy manomboka ao an-tokantrano io hoe atao voalohany ny lehilahy, omena sehatra aloha izy, karakaraina foana izy, omena sehatra hitarika izy, fa tsy natao hanararaotana n'ilay vehivavy izay manaja sy mikarakara anazy anefa zany satria Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ireo matriarka 5 izay nianarantsika voalohany teto reto dia naneho ny baribary fa samy antsoin'Andriamanitra daholo. Tsy misy tsony na jiosy na grika na lehilahy na vehivavy amin'ny fiainana kristianina. Fa samy antsoin'Andriamanitra ndray anjara amin'ny tantaram-pamonjena ny lehilahy sy ny vehivavy ka tsy tokony ho sakana ho an'ny vehivavy kristianina intsony ny rafim-piarahamonina patriarka ary tsy natao hanitsakitsahan'ny lehilahy, tsy hanao hanjakazakany lehilahy, tsy akory io rafim-piarahamonina izay nirindra taloha io. Fa amin'ny fiarahamonina antsika malagasy kosa dia efa mibaribary loatra hoe mamotika, manimba, mamono ny vehivavy ny fiarahamonina patriarkaly izay iainantsika ankehitriny ka isan'ny mahatonga ny pejy zava-manahirana vehivavy maneho mibaribary an'izany zava-manahirana ateraky ny rafim-piarahamonina patriarkaly zany tsy sanatria hoe hanovana tanteraka an'io rafitra io. Maizy azy atsika io tompoko lahy sy tompoko vavy fiera mihitsy ny amin'ny teny an'izany satria tsika tatsinanana. Tsy ratsy, tsy avy dia ratsy avy hatrany zany, tsy akory. Raha hajaina koa ilay vehivavy izay natao hoe laharana faharoa amin'ny fifandaminan'ny fiarahamonina. Fa tsy voatery hoe misy monko ny olona indrindrandrindra tato ato rehefa nanao fizarana teto amin'ny pejy hoe leadership féminin, mpanabe féministe, pastora féministe sy ny tariny. Tsy ilay izy zany tsy hoe ny vehivavy ihany io, misy lehilahy manao leadership féminin, misy lehilahy féministe zany hoe ilay terme sy ilay mitsy avy amin'ny féminisme zany no ampiasaina fa tsy hoe vehivavy contre lehilahy ilay izy, tsy ihany ilay tiana tongavana. Ka ity tantara androany ity zany dia tena ara-baky
teny isany hoe tena fototra mampiredareda sy mimotive anahy manao an'ireo fizarana rehetrarehetra eto amin'ny pejy. Mila miteny isika vehivavy, mila resana mibaribary ny zava-manahirana antsika vehivavy, satria ny fahanginana manoloana ny fanararaotana, ny fahanginana manoloana ny tsirariny dia miteraka voka-dratsy lavitra, ratsy lavitra noho ny fanolanana. Alefako mialoha ny hafatra mba hazahoantsika tsara ny fomba hitondrako an'izao fampianarana sy fizarana ny tantaran'ny Tamara izao. Araka ny entaniko foana eto amin'ny pejy rehefa vita ny fampianarana izay ataontsika eto dia manasa anao tompoko hamaky an'ilay tantara amin'izay ao amin'ny baiboly, satria ao no misy ny tena tsipiriany, fa eto zany mampiasa an'ilay forma hoe endrikana tantara no izarako azy eto mba amora kokoa ny fandraisantsika anazy, fa misy détail be dia be tsy voalaza eto. Za raha teo moa nisafidiny hoe tsy vakiako eto ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny baiboly, fa mampirisika anao hamaky anazy rehefa vita izao fampianarana izao. Ny tantaran'ny Tamara zanaky Davida zany izay ianarantsika androany dia hitantsika ao amin'ny testamenta taloha any amin'ny Samuela faharoa 7:10. Ny andininy rehetrarehetra moa zany io izay ilay tsy hamakitsika anazy eto koa fa lava be misy andininy 7:30 be izao nefa raha ny andro rehetrarehetra omen'Andriamanitra antsika tsy ampy 10 minitra akory dia voavaky zany raha hovakianao. Mahasoa lavitra anao tsy andoavanao hoe koa laza lafo be ohatra ny fianarana rehetrarehetra ataontsika eto amin'izao tontolo izao, fa fotoana fohy fotsiny hamakianao an'izany 7:10 amin'ny Samuela faharoa 7:10 zany mba mijereva anao fotoana tsy voatery androany, tsy voatery rapitso, fa mba jereo vakio amin'ny antsipiriny rehefa avy mijery an'izao fampianarana izao. Zao ilay tantara rafitinina. Tamara ilay zanaka vavy Davida moa zany efa nianarantsika tamin'ny tantaran'ny Batseba tamin'ilay fampianarana fahaefatra izay efa nataontsika teto dia nanana vady be 8 sy vady kely 10. Vady tsindrano moa ny filazan'ny baiboly malagasy anazy. Dia ireo vady ny 12 ireo zany samy niterahany daholo na lahy na vavy, dia samy tao amin'ny lapa daholo zany ireo vady 12 ireo sy ny zanak'izy ireo rehetrarehetra, zany hoe papa raika zany izy reto fa tsy mama raika. Dia i Tamara zany raika amin'ny zanaka vavin'i Davida, dia i Aminona ilay nanolana ny Tamara dia raika amin'ny zanaka lahin'i Davida, fa tsy ray reny zany izy ireo fa ray samy mipetraka ao amin'ny tempoly, amin'ny lapan'ny mpanjaka azafady. Ka ny fomba tamin'izany fotoana zany dia azon'ireto mpianadahy reto atao ny mifanambady, tsy le amin'ny maha-mpianadahy zareo zany ny mahazava-doza ny zava-nitranga teto fa amin'ilay mahafanolanana anazy, zany hoe noterena i Tamara fa tsy sitrapony. Ary ao anatin'ny tantara moa dia hitantsika tsara zany hoe misy zany fomba namandrakan-drano. Zahay mamanay zao tandroy avy any Ambovombe izy, dia amin'ny fomba ny mamanay zao ny zanaky ny mpiravavy ihany no tsy mahazo mifanambady, zany hoe ireo cousin-nay zanaky ny anadahany mamanay ireo zany dia afaka makavady anay, zany hoe mpianabavy moa zany zahay fa amin'ny fomba ny tandroy tsy miresaka fomba kristianina eto, tsy hiditra détail amin'izay koa, fa anazavako an'ilay contexte hoe misy zany mandrak'androany hoe misy reny hoe vady atolotra, vady mpianakavy mifanakaiky tsy dia mifanalavitra loatra. Efa hitan'ny siansy moa rehefa nazavain'ny testameta vaovao koa hoe tsy dia tsara tsony zany na ara-tsiantifika, satria mety mampiteraka sampona sy ny tariny fa eto amin'ity contexte ity zany dia tsy nampaninina mihitsy raha nifanaiky Tamara sy Aminona ny fanambady. Voalaza soma tsara ao amin'ny Samuela 2:7 io zany, fa ny olana dia noho i Tamara efa niteny hoe non, nefa tsy nenony Aminona, teo ny mahazava-doza sy mahafanolanana anazy. Ary eno tsara ny fomba hitantarako an'ilay tantara amin'izay, fa ny fahanginana zany no tena voamaika na haloza ambonin'ny loza an'ity tantara ity. Zao ny zava-nisy. I Aminona no nangina voalohany zany.
Aminona zany ilay demi-frère-ny Tamara nitsiry fitiavana an'ilay anabaviny izy. Samy ao amin'ny lapa ao moa zany ary Tamara voalaza n'ity soratra masina ity fa tsara tarehy. Averimberiko eto foana io ary misy moa tsika manao commentaire amiko. Atsika moa zany atsika vehivavy mbola mianatra tsikelikely an'ilay miteny. Maro be tsika ny miteny amiko any amin'ny commentaire, any amin'ny MP, any amin'ny message privé any na dia mbola somary tsy sahy miteny direct amin'ny commentaire, tsy mampaninona mihitsy zany fa ny zava-dehibe dia ilay fahatafitany hafatra. Be dia be nareo no miteny ary tena lasa metimety mihitsy anery mamanodina zany, zay moa no an'olona efa akaiky anakahy hoe ary nareo zany ne lasa metimety rehefa manao vidéo efa nampianariko teto fa za koa miara-mianatra amintsika eto hoe nomen'Andriamanitra ho karakaraintsika ty hatsarantsika vehivavy ty tsara daholo tsika rehetrarehetra io. Tsara tarehy daholo nanamboaran'Andriamanitra tsika dia mila karakaraintsika zany. Dia hoy za hoe satria zany nefa nianarako tamin'ny fampianarana nasain'Andriamanitra nampianarana antsika vehivavy teto amin'ny pejy dia zany manomboka anazy sy mampita anazy amintsika. Dia Tamara zany dia tsara tarehy koa ary mamprinsesy anazy zay moa zany dia tena manao fitafina prinsesy izy dia mitsiry ritra zany tia nadany ty ilay aminona tena hoe tia anazy, tsy mbola nampaninona teo, tena nangina izy na dia nanam-pitiavana ary mbola tsy nitranga ny olana teo fa ny nanomboan'ny olana dia izao. Nisy namany anankiray izay antsoina hoe Absaloma. Tsy Absaloma azafady, tsy dia idirantsika, tsy dia andanintsika mémoire loatra ilay anaran'ny olona fa zany hoe misy namany anankiray zany nahita anazy hoe nahia tena marary mpitiavana mihitsy n'izy ozy baiboly malagasy dia ozy ty namany anankiray ty ary aminona io tena hoe lamatoan'ny Davida mihitsy zany io, ilay zanan'i Davida tamin'ny vadiny voalohany ilay nomeny Saoly anazy rehefa namono an'i Goliata izy. Dia ozy ty namany hoe anao ve zanaky mpanjaka, lamatoan'ny mpanjaka andimby ny fanjakana io dia vehivavy mamparary anao ohatran'io, maninona tsy mody manaova marary ianao dia saivo irahan'ny mpanjaka manatitra sakafo any aminao any izy dia zay ny araroty ataovy amin'izay ilay filana ranofonao fa zany ve dia mamparary anao ny zanaky mpanjaka anao ne manam-pahefana ozy ty namany izay nanorovoina anazy araka ny filazan'ny baiboly amin'io andininy 7 Samuel 2 moa dia fetsifetsy ratsy mihitsy ty namany anankiray, namany aminona ty izay raha jerentsika ny tohitantara dia isany nandray anjara tamin'ny resaka fanonganam-panjakana sy ny nitondra korotana teo amin'ny fanjakan'i Davida mihitsy moa zany ty namany nanoro hevitra anazy ty dia ozy aminona marina tokoa zany dia nanaraka tokoa ty anankiray. Lesona voalohany sady zany zay hoe tandremo ny hevitra omeny olona fetsifetsy ratsy ianao fa mety hamotika anao sy ny fanjakana iray manontolo. Au lieu de namboraka n'ilay fitiavany sy nanaraka ny fandaminana na pakatra ny ty anabaviny ty ho vady aminona dia nanaraka n'ilay torohevitra tsy nisy, zany hoe efa nisy rafi-piarahamonina milamina tsara teo manome alalana ny aminona hapakatra vady an'ilay anabaviny aloha satria isan'ny zava-dehibe tamin'ny fiarahamonina sy ny kolotsainy jiosy ny zanak'Israely ny vehivavy virjiny ihany no alaina vady. Vokatra zany tsy misy lehilahy afaka miaraka amin'ny vehivavy virjiny io raha tsy vadiny. Fa ny mampalahelo moa rehefa mitatra zany ny farararotana n'ilay fanjakan-dehilahy sy ilay patriarkalisma dia ilay vehivavy ny lalàna napetraky Mosesy tany am-boalohany dia miaraka toram-bato na ilay vehivavy virjiny lalay ny diverger anazy raha tsy mifanambady izy roa fa taty afara moa afaka mandositra na tsy rarahiny fiarahamonina ilay lehilahy niaraka nanao an'ilay fahavetavetana na fanolanana io na sitrapo fa lasa ilay vehivavy ihany no toram-bato sy hirahiraina hoe tsy virjiny intsony ka meloina fa ilay lehilahy izay tsy nahavirjiny anazy dia afaka madiodio. Zay moa ilay isany hoe fanararaotana misy ao anatin'ilay rafi-piarahamonina patriarkaly izay noresahako teo.
Zany hoe efa lasa toe-tsaina normal zany tamin'ity andro ny fanjakan'i Davida ity ilay hoe aolano any rangaha. Tsy sosokevitra hoe tena tia izy araka ny fieverany sy filazan'ny mpanoratra anazy tamin'ity tantara ity zany hoe tena raiki-pitia narari-pitia mihitsy ny ara tamin'ny Tamara i Aminona araka ny voalazan'ny Samuela 2:7 fa tsy nanaraka ny fandaminana izy rehefa misy vehivavy tianao de aleo vady izy de zay ianao vao miaraka aminazy. Fa ilay filany nofony zany no nataony prioritaire de tsy nanontany tsy mba hampanajana ny nangatany an'izany tamin'ny Tamara fa nanaraka an'ilay fanoloran-tsaina diso tamin'ny namany Aminona de zay tokoa ny nataony, nanao mody narary tokoa izy de tonga tokoa ny mpanjaka Davida namangy anazy de teo tokoa izy ny nanararoatra hoe rainy moa zany mamangy anazy de hoe inona zany hoe tao anatin'ity lapa ty zany raha araky ny fahazahoantsika n'ilay tantara eo de tsy hoe mifankahita san'andro endry zareo de afaka avy de efa mitsofotsofoka fotsiny any anatin'ny efitranony anadany any Tamara fa niera tamin'ny mpanjaka mihitsy ny aloha Aminona hoe irao aty Tamara hanao sakafo anaka satria marary za de izy no amana anaka. De Davida zany ilay rainy zareo no isan'ny fitaovana nampiasainy Aminona handresy lahatra ny Tamara handeha hikarakara an'ilay anadany anao sakafo azy satria marary izy. Ary izay indrindra zany ilay nahatonga ny Tamara koa tsy nihafahafa, tsy nanana arrière-pensée mihitsy zany Tamara hoe anadako zao ve ny raiko ve no maniraka anaka andeha hikarakara sakafo anazy satria marary izy de amin'ny fitiavana efa naturel amintsika vehivavy io ilay hoe manana compassion kokoa tsika, malahelo atsika te hikarakara rehefa narary ny anadany de mahay mahandro koa moa zany izy mazava ho azy na de zanaka mpanjaka raha izy de izy mihitsy no nahndro azony Aminona natao tsara ny naniraka ny mpanompony fotsiny ny karakara sakafo anazy fa rehefa marary moa zany de miantahanta de ozy ny fitentsika malagasy zay rehefa marary de andrianina de narana daholo ny sitrapony marary nefa eto de tena hoe mody marary Aminona hanatanteran'ilay hevi-dratsiny de lasa tokoa i Tamara mifofeny fitiavana hikarakara ny anadany de karakaraina tsara ny sakafo de araka ny fitantaran'ny tenin'Andriamanitra anazy rehefa vita ny fikarakarana sakafo ka ho aroso am'izay de nasainy Aminona nivoaka daholo zany hoe mbola maro zany ny olona manodidina ny zareo teo tamin'ity fotoana ny karakarana sakafo ity fa rehefa tonga am'izay le fihinanana n'ilay sakafo de nasainy Aminona nivoaka daholo ny olona fa hoe aleo mba zay sy le anabaviko foana fa izy no amanana ka de tena hoe mba fahano moa za rehefa marary ohatraohatran'izay angamba ny zavatra niseho teto de amin'ny innocence-ny koa Tamara de nanaraka soamatsara andeha amana ny Aminona isakafo teo am'izay vao nivoaka ny tandroka sy ny hevi-dratsy ny Aminona tamin'ny Tamara hoe avianao handry amiko ry anabaviko de Tamara tsy nangina fotsiny Tamara tsy hoe nanaiky be fahatany fa mbola nandroso vahaolana ara izy hoe tsy fanao eto amin'ny Israely zany fa za Virginia ianao afaka makavady anaka fa zao andao aloha hifanambady fa manana droit anao an'izany ianao teneno ny mpanjaka hoe ho alaiko vady izy fa manaiky za rehefa mifanambady atsika fa tsy ohatran'izao ny fanaovantsika anazy fa tsy nihaino an'izany i Aminona fa notereny am'izay Tamara azo eritreretina angamba fa mety niantso vonjy ihany Tamara rehefa aveo fa efa tsy nisy olona tsony moa teo de tsy naheno zany hoe mazava tsara mihitsy zany fa nandà Tamara tsy nangina fotsiny nanaikina olana ary marobe moa ny teorisy izay nanana expérience tamin'ny fanolanana na mahafantatra tsara hoe karazana paralysé mihitsy ianao rehefa tratrany zavatra ohatran'izany zany hoe mazava tsara zany eto fa tsy sitrapony Tamara mihitsy fa tena hoe naolana Tamara de rehefa vita ny fanolanana de niroasina nandeha am'izay izy ary
lazainy baiboly tsara mihitsy ny ao amin'io Samuela 2 io, asaiko vakianao anentanako anao foana hoe lasa nanomboka teo am'izay de lasa be lavitra noho n'ilay fitiavany any Tamara taloha no lasa nankahalany aminona ny Tamara am'izay rehefa avy naolana zany le vehivavy lazainy hoe tiany taloha de nivadika halany de tena nyroasiny nataony tsinitsinina sady naolana zany no nasainy nandeha nivoaka andana am'izay mandehany de mbola nanolotra vahaolana faharoa indray Tamara hoe aza manao an'izany amiko anao ry aminona fa vao maika ratsy lavitra noho ny zavatra efa nataonao taminaka mbola maika ratsy lavitra noho ny fanolanana efa nataonao anaka teo raha avy de roasinao mandeha za fa mbola misy vahaolana ary teo amin'ny lalàn'i Israely de mbola vahaolana tokoa zany hoe rehefa avy naolanao le vehivavy de tokony ampiakarinao vady izy zany hoe mamafa n'ilay henatra manala n'ilay fahavetavetana nataonao anazy tsy sazy zany eny sady sazy moa zany no vahaolana ho an'ny rotonta io hoe mbola afaka reparena le izy mbola afaka nibebaka soma tsara zany aminona teto hoe na de fa vita ara ny fanolanana andao am'izay aleo vady za mba ho voafafa zay fahadisoana nataontsika zay tsy maninona mihitsiny na de diso aratsika nanao firaisana ranofo talohan'ny fanambadiana na de naolanao aza za tsy sitrapoko izy Tamara fa andao am'izay atsika hifanambady mba zay no formana fibebahana mbola misokatra ho atsika fa mbola tsy nieno ihany aminona fa vao maika natsony aran'ny mpanompony hoe eto mivoaka any io vehivavy io de imagineo am'izany zavatra nahazo an'ny Tamara tonga anao avy any feno fitiavana hikarakara sy anompo sady naolana anao no nyroasina tena hoe tsy misy dikany de araka nyty tenin'Andriamanitra zay anjarantsika ty any manazava amin'ny Antsipireny mihitsy moa izy hoe ny zanaka mpanjaka mbola virjiny zany de misy karazana fitafy zay anaovany mihitsy maneho hoe mahavirjiny anazy de tsy maintsy mbola nanao an'iny akanjo iny moa zany Tamara nivoaka ny trano satria tsy nisy akanjo afaka ohatran'iny netiny niditra tao fa rehefa aveo am'izay de tsy maintsy nesoriny iny naneho ny fahavoazana rehetrarehetra nahazo azy sy ny fahambarakany seho taminy izy nosorany lavenona ny lohany zany hoe ny baribary zany hoe voaolana i Tamara tsy ny raharay aminona de nisy anadany anankiray am'izay ilay antsoina hoe Absaloma ty zany tena ray tapo amin'ny Tamara mihitsy zany hoe sady ray mama amin'ny Tamara izy no zanaky Davida koa nahita n'ity zavanitranga ty i Absaloma de tena nalahelo moa izy nahita n'ilay anabaviny de tany aminy ara ty anabaviny ty no nanasitrana ny fony satria efa tsy en sécurité tsony zany izy na de ao anatin'ny lapany rainy aza nisy nanolana ary na Davida mpanjaka rainy ilay Davida ilay mpamahany olana rehetrarehetra sy manam-pahefana ireparehany zany aza de nijery fotsiny izy misy teolojiana sasany moa manao heviteny satria moa ty tantara ty koa de toko vitsivitsy kely fotsiny tao aorianan'ilay tantarany Davida sy Batseba de misy manao heviteny zany ny sasany hoe noho n'ilay zavatra nataony an'i Batseba hitapoky hitam-pirenena teo moa zany hoe vadin'olona nasainy nalainy tany de nandry tao amin'ny tao azo eritreretina daholo zany hoe miafekte ny toe-tsainy aminona sy reto olona rehetrarehetra ato amin'ny lapa ato hoe Davida mpanjaka raha afaka mandry am'izay tiany andrina ka za koa zany afaka mandry angamba azo eritreretina lôjika fa tsy voalaza ny soratra masina moa zany zay fa Davida koa de tsy afaka nandray andraikitra nefa azo natao tsara mihitsy ny nampiatra lalàna rehefa tonga teto amin'ity fotoana ty fa samy zanany moa izy roa reo tsy dirantsika lalina zay mety ho émotion sy sentiment sy izay adi-tsaina nahazo an'i Davida tany fa voalaza ny soratra masina kosa hoe tena tezitra mafy Davida rehefa naharean'io zavatra io fa tsy nandray andraikitra izy teo ilay fahanginana faharoa nangina Davida ary Absaloma ilay anadà anankiray nalahelo sy tezitra koa aza de naniraka ny Tamara hoe atsika samy zanaky mpanjaka ihany anadànao foana hoe fa aleo mangina zay ilay zava-mitranga mandraka androany mampirongatra n'ity fanolanana any Madagasikara ty havana ihany ane io ny akamaroan'ny mpanolana de tena havana akaiky tokoa olona akaiky tokoa de hoe mangina rehefa havana ihany io mamenatra zany tsy jerena zany ny conséquencen'izay
amin'ilay olona voalohany sy mety ho mbola hanohizany an'izany satria tsy saziana mifanaraka amin'ilay tokony. Tsy fanasaziana moa zany fa fananarana mafy satria zavatra ratsy loatra ilay ataony dia mafy mifanaraka amin'izay koa ny fananarana andomana ny saina satria izany olona mahita normal hoe manolana zany efa misy zavatra mila reparena mafimafy mihitsy ny ao amin'ny lohany ao dia tokony mafimafy ohatran'izay ny fananarana tolotra anazy koa. Fa nasaina nangina koa nampangina koa i Absaloma. Fa izao amin'izay le tena loza teraky ny fahanginana. Nangina Tamara ilay voaolana. Nangina Davida mpanjaka na dia tezitra aza sy nanam-pahefana feno napiatra ny lalàna tamin'ny Aminona. Nangina koa i Absaloma na dia tezitra sy nalahelo ny anabaviny aza sady nampangina n'ilay anabaviny efa voa fa tsy namafa n'inon'inona. Afaka roa taona araka ny tenin'Andriamanitra izay asaiko vakianao io efa nikonikonina valifaty taoka izany i Absaloma. Ny an'ny Tamara ilay fofeny fitiavana tsy nangataka an'io valifaty io mihitsy izy ary tsy naniraka ny Absaloma nao an'io valifaty io fa justisy ho azy ny nangatahany nanomboka tamin'ny voalohany hoe misy an'ity lalàna ity ny azonao atao tena mpitiavana izy miteny tsy nitratrevatreva angamba azoko inona zany hoe mbola afaka alainao vady ane zaho tsy naomby iny na dia efa vita ara ny fanolanana mbola manana deuxième chance eny ianao zany hoe fiantsoana ny rariny fiantsoana justisy amin'ny fanarahan-dalàna feno mandrakariva no nataon'ny Tamara fa tsy misy ny aino mihitsiny izy na lay mpanolana na lay anadany izay nitady justisy ho azy manokana fa tsy arak'izay nitadiavin'ny Tamara sy mifanaraka mahasitrana anazy. Ny essentiel amin'ny Tamara zany tsy ilay valifaty tsy ilay anasazy ary ny toy ny tantara dia tena nivonony Absaloma mihitsy ty raha lany ity. Efa nomaniny mihitsy ny araka ny soratra masina fa niandry bonne occasion fotsiny izy afaka roa taona zany hoe efa nieritreretiny hoe efa vita voaolana ary Tamara izay voalaza dia tsy hita trasy intsony ao amin'ny baiboly izay momba anazy fa azo eritreretina fotsiny hoe zany vehivavy tsy virjiny intsony eo amin'ny Israely zany na voaolana anao na inona ny zavatra nazo anao atao dia tsy afaka manambady tsony zany Tamara vokatry ny zavatra tsy sitrapony tsy natao taminy io ilay itenenako hoe maneho ny tena mahazava-dozan'ilay fanararotana ao anaty tontolo patriarkaly eo amin'ny vehivavy izay tratrana zany fanararotana zany sady efa voaolana zany ianao ny victime ny mbola afa-baraka no tsy afaka manambady tsony tsy afaka miteraka tsony tsy hita trasy akory ara izy ao anatin'ny baiboly ao hoe inona ny hafaran'ny Tamara. Tovitovy amin'izany ny tantarany zavatra mahazo ny vehivavy malagasy maro voaolana. Tsy resahana tsony ny fahasimbana psikolojika ny vatana moa efa potika indrindra raha zazakely mbola izy koa no amin'ny voalohany foana no mitsetsetra azy daholo ny manodidina fa rehefa avy eo aza misy makavady an'iny fa inona ny olona efa voaolana efa tsy virjiny mbola miverina hatramin'izao ty tantara ty izay maneho hoe ny fahanginana manoloana ny tsirariny dia tsy vahaolana mihitsy. Mitenena ihany tahaka ny Tamara na dia tsy misy aino aza fa au moins mba tsy ampiverina tsony an'ilay zavatra efa nitranga na aminao na amin'ny hafa ny fahafahanao miteny sy mizara. Sady manao évaluation kely ny pejy zany eto manararoatra hoe efa eo amin'ny enim-bolana izay nanokafana ny pejy za manokana dia tena misaotra an'Andriamanitra amintsika 703 efa mpanaraka ny pejy fa isan'ny zavatra tena mampalahelo ahy manokana ary isan'ny anolorako tena manao an'izao fandaharana ifampizarana izao dia tsy misy miraharaha ny zava-manahirana antsika vehivavy malagasy zany. Ny vehivavy amintsika malagasy dia natao hiaritra na fanolanana na famononana inona na inona ny atao hoe vehivavy amin'ny toe-tsaina sy ny
rafi-piarahamonina sy ny fomba fisainantsika malagasy dia natao hiaritra ny tsirariny rehetrarehetra amin'ny fahanginana. Fa raha vao miteny ianao dia akoho vavy maneno, raha vao mitsangana anao manohitra ny zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao sy mamotika anao dia vehivavy adala tsy mba hendry amin'ny fiarahamonina malagasy. Izay no ampirisiko antsika eto amin'ny pejy, izara ny tantarantsika, mitenena tompoko isika vehivavy, fa io fahanginantsika maharitra loatra io efa mamotika atsika, mbola hamotika ny taranaka atsika koa raha tsy isika zao no mijoro miteny manohitra ny fanararotana efa tafahoatra loatra mianjady amintsika vehivavy malagasy io. Tena tantara mibaribary loatra maneho ny haratsiany zany, ary mbola lehilahy nandray andraikitra nanao valifaty teto dia loza lavitra ny zavatra niseho satria nifamono izy mirahalahy, maty ny farany aminona. Fa tsy ilay justisy nangatan'ilay vehivavy tamin'ny mpitiavana sy nangatany tamin'ny fanarahan-dalàna no nitanterahana. Ka afatra ho antsika rehetrarehetra, izay no afatra tiako ampitaina amin'ny tenin'Andriamanitra androany. Na iaminona izay nangina tsy sany tenina nomboka tamin'ny voalohany fa niaino torohevitra ratsy nomeny namany, na Davida izay tom-pahefana feno nijery fotsiny zavatra fahita hoe tsy mety miatra amin'ny zanany vavy, na i Absaloma izay natao hoe nandray andraikitra nefa tsy mifanaraka amin'ilay zavatra nitakian'ilay vehivavy victime hoe ilay fakana vady anazy no vahaolana mety aminy sady manasitrana anazy io no mahafa-keloka anazy roa, fa mandeha foana amin'ilay hoe zay ny lehilahy ny tompo-pahefana, zahay mahazo manao izay tiana atao dia hitantsika mandrakandroany fa potika tanteraka ny fiarahamonina. Ny atsasaky ny population malagasy anie ka vehivavy araky ny statistika reo zany no atao tsinotsinona sy ampahoriana, marina fa mafy ny fahantrana izay mahazo atsika. Ny lehilahy malagasy izay sahirana mitotototo mitady izay hoaniny nefa tsisy azony atao hamonjena ny ankonany sy ny tsisy asa ohatra izy na tsy mahavelona ny ankonany ilay asa, marina fa frustré izy, fa tsy manome lalana azy zany hanapatra ny frustration any amin'ny vehivavy. Ary isika vehivavy koa na dia marina ara fa micomprendre atsika be fitiavana atsika tsy natao hiareta atsika n'izao rehetrarehetra zao amin'ny mpanginana zany, fo tsara nomen'Andriamanitra atsika zany, fanamboarana zanak'Andriamanitra ny atsika, zanaka mpanjaka tahaka ny Tamara sy Aminona koa atsika, samy manana ny maha izy azy atsika tsy misy natao anararoatra atsika zany, na dia amin'ny anaran'ny fitiavana tahaka ny resahany Aminona teto aza. Za moa rehefa miteny matetika amina vehivavy malagasy dia zany anie ny atao hoe fitiavana, tsy fitiavana tsony zany lazain'ny tenin'Andriamanitra eto, fa be lavitra noho n'ilay fitiavana nieritreretiny taloha ary lasa fankahalany an'io vehivavy io rehefa vita ny fanolanana nataony. Mety hoe niainga avy tamin'ny fitiavana tokoa amin'ny voalohany, fa rehefa tena fa manimba anao vehivavy, mamotika anao vehivavy, mamparary anao vehivavy kosa, mitenena, mitadiava ny rariny mety aminao anao ka mitenena fa aza mangina fotsiny zany. Fa tsika olombelona akory tsy volamena dorana ka tsy may, rehefa dorana ohatra ampidiro anatin'ny asedra ohatra n'io volamena io tsika fa tsisy maty. Tsy natao an'izany tsika olombelona ty fa hoe zay mangina volamena ny alatsaka anaty asidra vao tena mamiratra, fa latsao anatin'ny asidra ao io hatsaratarenao ao hitanao anazy amiratra. Raha velona ho darodaroana isan'andro ao anao, aolana tsy sitraponao intsony, lazaina hoe devoir conjugal moa ny anarany, tsy mazava misaitsika vehivavy sy ny lehilahy malagasy akory aza zany, fa ohatrany hoe rehefa mila firaisana ranofo le lehilahy dia natao disponible foana ny vehivavy na avy ny tabatabaina sy ny ratraina azy. Dia rehefa vita izay nilavana anazy dia roasina ohatra ny Tamara hoe mandehana amin'izay fa tsisy ilavako anao tsony, ndana karakaraho indray ny sakafo. Tsy izany ny nanaovan'Andriamanitra antsika vehivavy tompoko. Zanak'Andriamanitra, zanak'ilay mpanjaka ny mpanjaka tompony tompo atsika, nataony hiara-hanjaka amin'ity zavaboary ity, samy hiara-hita fifaliana eto na lehilahy na vehivavy. Fa aza manaiky ny nataony devoly anie,
hatrany amin'ny Saedena tany amin'ny Adama sy Eva dia ilay tenin'Andriamanitra ihany no mody ahodiny kely dia lasa mamono atsika. Tsy io tenin'Andriamanitra io ihany no anodikodinana atsika hoe ny vehivavy mila manaiky ny vehivavy. Dia ny lehilahy tsy mandray antsony an'ilay andraikitra hoe ny lehilahy mitia ny vadiny. Izany lehilahy mitia ny vadiny izany tsy mikapoka ny vadiny. Izany lehilahy mitia ny vadiny izany miaino ny tenin'ny vadiny sy ny fanirian'ny vadiny. Ary ny lehilahy tia ny vadiny hoy ny tenin'Andriamanitra dia tahaka an'i Jesosy manolotra ny ainy hamonjy ny ankohonany. Fa tsy miziriziry fotsiny amin'izay heveriny fa mifanaraka amin'ny lohany ary indrindrandrindra mahasoa anazy manokana na dia efa mamotika n'ilay vehivavy aza. Manipulena amin'izany ny tenin'Andriamanitra hamonoana antsika vehivavy. Fa ampianarina foana ny vehivavy kristianina rehetrarehetra manekeny vadinao fa asa moa izany mbola tsy namonjy fampianaran'ny fikambanan'ny lehilahy hoe mba dolorina amin'izany koa ve ny sain'ny lehilahy hoe tiava ny vadinao. Izany vady tiana izany tsy anjakazakana. Averina indray mandeha any Andoharano izany itsika vehivavy malagasy izay mangina fotsiny manoloana ny tsirariny. Fanolanana tsy ara-nofon-tsony fotsiny. Fa isan'andro vao teniteny lava omenana izao teny tsy zaka rehetrarehetra izao marina fa samy frustretsika ao anatin'ny fahantrana. Fa natao hifampahery sy hifanohana antsika ao anatin'izany fa tsy ny ray manjakazaka dia ny vehivavy natao angina fotsiny sy hiaritra n'izay efa tseran'ny aina tahaka izay nahazo any Tamara. Ozy ianao hoe tsy fanolanana kosa ny anany e. Sitrapoko anie ny manaiky an'io e. Efa izany mihitsy fifanehoam-pitiavanay mivady ilay darodaroka isan'andro mihitsy ilay manisy tsiro ny fifankatiavanay. Tsy atompoko adalàna reti-tsaina izany. Mila mitsabo tena anao raha manaiky atao tsinotsinona isan'andro sy daroana isan'andro sy tsy ajaina ny safidinao isan'andro. Tsy normalina izany na dia maro aza ny manaiky an'izany eo amin'ny fiarahamonina. Ary izay no isan'ny zava-kendrena amin'ity pejy ity. Ry vehivavy, tadidio fa zanak'Andriamanitra ianao, prinsesy ohatran'ny Tamara ianao, eo anatrehan'ilay Jesosy mpanjaka antsika izay andrasantsika mandritra n'ity adventy ity. Tsy ilay fijerin'ny lehilahinao hoe mofo. Tena fa fomba fiantso mihitsy anie izany. Mofo latsaka ve tsy hohanina hozy ny lehilahy. Mofo ny fieritreretan'ny lehilahinao. Izay no mahatonga anao tsy avelany hitafy araka izay mahafalifaly anao satria vao tsaratsara ny endrika amam-bika anao dia mofo tsara be avy dia hohanina iny ozy izy arapaka. Fa tsy eritreretiny mihitsy hoe mahafalifaly anao ilay mikarakara n'ilay endrik'Andriamanitra tsara nomen'Andriamanitra anao. Ka na fiangonana aza dia mampianatra hoe tsy mila mihetsiketsika izany ny vehivavy fa manaova vorivory motika be, manaova rebareba be ireny foana isan'andro. Dia avy eo izy mijery an'ilay manao an'ilay metimety amin'ny masony amin'izay any amin'ny sisisiny any. Tsy midika izany akory hoe manaova fitafy tsy mendrika rehefa makao am-piangonana. Karangito ny maso, fa ny maso ratsy ny lehilahy tsy natao hamatotra ny vehivavy, tsy hanao an'izay mahafalifaly azy. Ary tsy vokatry ny hatsarany Tamara mihitsy no nahatongavany reto loza rehetrarehetra satria Andriamanitra no nanomboatra ny Tamara ho tsara tarehy. Na tsara ny lapany misy an'io vehivavy tsara tarehy io, ka raha tianao ilay vehivavy tsara tarehy dia arao ny lalàna fa azo atao ohatra ny nanaovany amin'ny noana azy hoe atao-dridrangilo izay filako fotsiny ataoko dia roasiko mandeha izy rehefa avy eo nomena lalàna tsara ahafahantsika mifaly tsika lehilahy sy vehivavy rehetrarehetra hoe rehefa tianao dia aleo vady dia afaka mifaly miravoravoa amin'ny vady malalanao amin'izay ianao rehefa avy eo fa aza fa madika le etapy. Ny amezako azy dia izao hoe tsy mora
tsy mora amintsika vehivavy ao anatin'izany tontolo patriarkaly tao anjato taonany maro zany ny mianatra miteny, mianatra mi-exprimer amin'izay. Antsika ne tena déconnectena tanteraka amin'ny émotion-ntsika mihitsy antsika vehivavy e. Fa natao ohatrany hoe mbola kely antsika dia ampianarina milalao saribakoly, zany hoe ny anofanana anao dia hiteraka fotsiny sy hanome fahafahampon'ny lehilahy. Tsy izany tompoko ny nanamboarany n'Andriamanitra antsika vehivavy, ary indrindra ny teôlôjintsika kristianina. Tsy mitovy amin'ny any silamo any ny teôlôjintsika ka hoe any amin'izany tonga any an-danitra zany hono ny lehilahy dia mahazo vady vehivavy gara-maso 7 tsy haiko firy. Zany hoe na hatrany paradisa ary ny vehivavy dia mbola natao hanome fahafinaretana ny lehilahy fotsiny, dia ny vehivavy makany paradisa zany mahazo inona. Tsy izany ny teôlôjintsika kristianina, fa mitovy antsika eo anatrehan'Andriamanitra, samy namboarin'Andriamanitra hiadana sy finaritra tao amin'ny Saha-Edena, ary rehefa samy nanota dia samy nosazian'Andriamanitra, ary rehefa tonga indray Jesosy hamonjy antsika dia samy novonjen'Andriamanitra. Tsy misy hoe zany vehivavy foana no natao hiaritra ny tserany aina zany, fa lehilahy manao izay tiany atao zany. Tsy avy amin'Andriamanitra zany tompo, aza manaiky an'izany ianao vehivavy. Za koa nefa tsy mampitovy antsika amin'ilay féministe tandrefana maro, ilay hoe vao mare fotsiny fa tsy sambatra intsony zany atao anaty tokantrano kato dia angataka divorce. Tsy izany koa nefa, marina fa fiafiana fiarahana mitady vahaolana ny ao anaty tokantrano, fa rehefa ohatran'ny Tamara nangataka anao voalohany hoe tsy mety zao, fandana aloha miresaka amin'ny mpanjaka ilay vady za, mangataka anao faharoa na dia efa voaolana aza niaritra anao mbola tsy mety ihany, aza mangina fotsiny tsony ohatran'ny Tamara fa mitsangana, mijoroa, na dia tsy mora aza izany. Izay no anaovana antso avy antsika eto amin'ny pejy. Tsy vitanao samy rery zany, fa mila antsika samy vehivavy aloha miara-tonga saina, mifanohana, miara-mijoro, miara-miady, mamerina an'izany indray, fa tsy ny lehilahy izay efa mahazo tombony ao anatin'io système io mihitsy no hiady ho antsika, fa isika tena antsika izay mahatsapa tena sy nampatsiahivon'Andriamanitra indray hoe princesse zanak'Andriamanitra no nanamboarana antsika, fa tsy mofo mandehandeha natao hohanina sy natao fitaovana hikarakara sakafo fotsiny, na dia efa lehilahy mody marary aza no maniraka anao. Ndao hiaraka antsika hitondra mbafaka indrindrandrindra ao anatin'izao advento izay hangina antsika kely eto amin'ny pejy izao, mba hiasa amintsika ny fanahy masina, ahafahantsika rehetrarehetra hiaraka natanteraka an'izany ady masina, mifanohitra amin'ny rafim-piarahamonina sy fanabeazana nomena antsika hatramin'izay, fa hiantsoan'Andriamanitra antsika androany, tsy ho antsika ihany fa indrindra ho an'ny taranaka antsika ray manontolo. Dia ho an'Andriamanitra irery anie ny voninahitra, fangatahako ary ho anao angina kely tsika atao anatin'ity advento ity, avereno enoana ireo fampianarana rehetrarehetra izay efa henontsika hatramin'izay, mandraisa anjara amin'ilay fifaninanana azahoanao fanomezana krismasy ray etsy ariary, dia mba soratao amin'ny commentaire hoe iza indray ny vehivavy tianao ianarana ato amin'ny pejy manomboka amin'ny taona ho avy izay raha sitrapototompo dia tohizantsika indray ny fampianarana isana lahady eto amin'ny pejy, zany hoe izay manonona ilay anarana voalohany ao zany no manitsika ho fampianarana voalohany, dia rahantsika mifanaraka amin'izay, entano ny namanao andray anjara, entano ny namanao hanaraka ny pejy ary zarao satria natao hifanasoavantsika sy hifampandrosoantsika vehivavy izao pejy izao. Tsy ny vehivavy ihany fa ianao lehilahy koa, rehefa io vehivavy io no faly sy mandroso dia hanaiky anao ampitiavana izy, dia tsy hisy intsony ilay fifandroritana hoe tiavo za, ajeo za, fa andeha automatika hirindra tanteraka ny fiainantsika. Saotra anao nanaraka hatramin'ny farany, dia manome fotoananao ary amin'ny taom-baovao indray raha sitrapon'ny Tompo.